Eo anivon'ny ministeran'ny Jony kosa mahakasika indrindra moa an'ilay raharaha fisolokiana sy tsy fandoavana vola ireo mpamatsy entana eo anivony ity ministera ity dia fantatra fa nahiditra Amponja Vonjomaika ny sekretera jeneraly n'ity ministera iray ity. Niditra Amponja Vonjomaika eny Antanimora nanomboka omaly ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny Jony sy ny Harenan-dranomasina niaraka tamin'ny vehivavy roa izay mpiray-pitsapitsa aminy vororoy ao anatin'ny raharaha fisolokiana sy tsy fandoavana volan'ireo mpamatsy entana izay natao tamin'ny anaran'ny ministeran'ny Jony izy ireo. Ny sekretera jeneralin'ity ministera ity izay nampanatsony teo anivon'ny chaîne pénale anti-corruption tao anatin'ny herinandro maromaro nolaviny avokoa nefa izany fiantsoana izany Aroma Zoma vao namaly ny fiantsoana fahatelo niakatra teny amin'ny chaîne pénale anti-corruption teny Faravohitra ny tenany niaraka tamin'ireo rehetra voaroroy tamin'ity raharaha ity. Taorian'ny fakanambavana nahitra ora maro dia nanapaka ny mpitsara fa dia hotazonina ny sekretera jeneralin'ny ministera sy ireo vehivavy roa niaraka taminy. Nahiditra Amponja Vonjomaika eny Tsiafa kosa ireto farany. Nahazo hafana kosa ny voalaza fa hampiandraikitra ny tetikasa tao amin'ny ministeran'ny Jony izay nentina nakana ireo entana samihafa toy ny fitaovana fanamboarana trano sy kojakoja fampiasana andavanandro izay mitetina amina miliara maro. Ny 13 aogositra ho avy izao no tanterahina fitsarana ity raharaha fisolokiana sy tsy fanefana ny vola mpamatsy entana teo anivon'ny ministeran'ny Jony sy ny Harenan-dranomasina ity.